Santanor politique nationale de l'emploi. Bon, nous avons une fille qui a été responsable de cette transmission politique. On a des hommes politiques, nous avons une CHS, une CH, la Futucarina, tout le Tanzanie de Madagascar. Quand nous avons Tanzanie, CH, c'est la scène où nous avons la Rampamine de Madagascar. Tina votra keliany dia hoe zany politika zany dia tsy maintsy apetraka tokony apetraka tsy ho ela tsony hoe aiza eto Madagasikara, aiza eto Antananarivo no ho apetraka espace anankiray, plateforme anankiray firectara io sisa mba ahafahantsika mametraka zany métier du web zany ary midévelopper ny système informatique. Nozaka tamin'ny kabary teo hoe Silicon Valley ohatran'izay nanaovana azy, ny any Lebanon City any Maurice ohatran'izay nanaovana azy, ny any en Inde ohatran'izay nanaovana azy. Ka manino moa eto Madagasikara tsy manana an'izany antsika nefa betsaka ny tanora izay manana profil afaka miaso ao anatin'izany hoe sehatra ny internet sy ny sehatra ny technologie d'information et de communication zany. Ary izay zany ny tanjona amin'izao fotoana izao mba ahafahana manetsika ny acteur rehetrarehetra hijery ary hametraka an'izany eto Madagasikara. Zavatra tsy maintsy jerena eto Madagasikara fiveranay manokana dia hoe izy roa no tsy maintsy ahetsika zany hoe ahoana ahafahana mametraka tontolo ara-toekarena eto Madagasikara izay afaka mampivoatra ny toekarena, zany hoe promotion des investissements zay ilaina zay, na promotion des investissements malagasy zay na promotion des investissements avy nivelany zay, tsy voatery ny any ivelany fotsiny satria betsaka malagasy ary betsaka diaspora malagasy, zany hoe malagasy mipetraka ny ivelany afaka hitondra ny vola ampiasaina eto Madagasikara. Jerevanareo ny firenena ohatra ny Ghana, ohatra ny Afrika Atsimo, ohatra ny Éthiopie amin'izao fotoana izao, ny premier investisseur amin'izy ireny dia ny diaspora, zany hoe ny olona mipetraka ny ivelany mitondra financement voalohany le teratany mihitsy zany. Ka zay azadino zay, ka zay zany mitetro hoe ahoana no hanatsarana ny tontolon'ny fandrarana eto Madagasikara. Zay anankiray zay. Faharoa kosa, tsika tsy afaka miandry. Tsika tsy afaka miandry hoe tsy maintsy mitsangana ilay orinasa, tsy maintsy mitsangana ny miroso ny toekarena, zay vao hanetsika fampananasa eto Madagasikara. Tsy afaka miandry an'izay atsika. Zay no mahatonga antsika manao salon ohatran'izao satria izao salon ohatran'izao miredynamiser zany le marché du travail. Tsena io, tsena totra sy tinady eo amin'ny tsena miasa zany. Ka zay no mahatonga ny hoe tsy ny emploi salarié fotsiny no zava-dehibe na hoe famoronana orinasa fotsiny no zava-dehibe koa, fa misy karazana asa fatelo, zany hoe travailleur indépendant filazantsika azy dia olona zao maçon izy omena kit kely izy dia efa afaka manao amin'ny asany izy mahavelona azy. Plombier zao izy tsy mitady plombier eto Madagasikara, rehefa plombier nareo dia sarotra be mita plombier eto Madagasikara. Ohatra zao ny resaka électricien, mijerentsika hoe électricien tous les métiers du bâtiment misy azo lazaina fa misy perspective gavana be kanefa amin'izao fotoana izao zany anisan'ny zavatra avotra zay lalana fahatelo zay, tsy le emploi salarié fotsiny na ny hoe auto-emploi fananganana orinasa fotsiny fa ny travailleur indépendant no lalana fahatelo mety mitondroso Madagasikara amin'izao fotoana ny misy azao, zany hoe mbola osaosa ny promotion des investissements ka dikan'izany tsy maintsy miainga amin'ny zavatra ohatran'izany zany tsika mampandroso ny fampananasa eto Madagasikara.